foana fa mitoy ny hetsika mitsangana ary malagasy rehefa niato nandritra amin'ny fetiny farantaona hoy Andriamatora Betsaroana Sylvain. Nambaran'ity mpanao politika ity fa lavitry ny fandrosoana ny malagasy ary tafahitsiko anaty fahasahiranana sy fahantrana tanteraka amin'ny firenena noho ny tsy fisiany ny laminasa mazava mitondra. Reraka tanteraka ngamany ary ny miterakafa misy an'izao délestage zao. Miterakafa misy fitsinjotany solika tapoka zao. Liakatra koa vidiny vary rehefa kelikely amin'le ahitany teo fa ny vahoaka malagasy maro be raha vahoaka ny firenena hafa zany efa tena sahirana mitondra le hoe mitsangana malagasy zany tena teny filamandra mihitsy hoe amairana le malagasy hitrangana hijery hoe teny heviny amin'ny tsy fitezan'ny zavatra be dia be amin'ny firenena eto. Nefa vao maika za ohatran'ny asa ngamba sahirana ny olona sady reraka. Ohatran'ny sanatriana zany ohatran'ny voany anestezia le malagasy rera amin'izao fotoana izao. Fa lely ny tena izany fa tena reny mbola tsisy olona asa raha mandeha amin'ny arabe nareo fa be dia be ny olona miteny rery ohatran'ny sanatriana zany. Very amin'ny roa miteny foana ohatran'ny betsaka ny lasa daly amin'ny arabe zao fa mbola tsy nisy ohatran'ity. Tena reo ny insécurité zany normal. Ny kolokolo araka ny fanazavana ny eto no tena manapotika ny Madagasikara. Kolokolo izay manomboka hatrany amin'ny mpitondra faratampony ary mipaka amin'ny sehatra madinika indrindra. Endrika isehoan'ny tsy fahatokisana intsony mpitondra ny fitsarana sy ny tandro filaminana ny fisiana fitsaram-bahoaka. Ny mitsangana ary malagasy dia milaza fa hijoro hatrany anambarany tsy mety eto amin'ny firenena.